Efa ndresaka an'izay ihany isika fa tsy tazapotsiny ny zava-manjo ireo mponina vokatry ny fandravana trano ny fikambanana miaro ny zon'olombelona sy ny miaro ny zon'ny mpanjifa raha ny fanazavany ny mpitaka izany fikambanana izany. Isy moa ny fandraisana andraikitra izay ho ataon'izy ireo. Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mahakasika indrindra ny olana amin'ny fananantany ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa sy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona fary malagasy ny tamin'ny androany maraina. Isan'ireo ady tany izay nitanany sainy maro indrindra ny teny nanisana izay nandravana trano miisa 520 tafo ka mahatratra 500 amin'izao fotoana izao ireo trabona vokatra izany fandravana trano izany. Tsy mankasitraka ny zava-misy toy izany moa ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary tsy hitaza-potsiny ny zavatra mahazo ny mponina. Ny zavatra mahagaga dia ny atao hoe tany-mpanjakana dia tany-bahoaka. Ka ny politika tokony apetraka ny fanjakana aza dia hoe ahoana ny hivitana trano ho an'ireo olona ireo. Fa raha tany-mpanjakana ny anaovana hoe misy projet hafa tokony ho ataony afaka maka toerana hafa ny fanjakana anaovana an'izay projet zay. Fa ny zavatra mampalahelo dia nitondra ain'olona namoizana ain'olona mihitsy ny fandravana ny trano teo. Ka ho zay hoe tokony andray fepetra tandrify azy ny mpitondra fanjakana ankehitriny satria lasa samy manao maka forme dolo manao démonstration na fampiara-pahefana dolo zao satria angamba te hijanona amin'ny toerana ve satria tsy ao ministère ny agriculture misy azo zavatra zao fa rehefa mandeha any amin'ny impôt anao manao an'izany mandeha any amin'ny ministère hafa ianao manao an'izany mody miasa dolo manao an'zato sy roa mba hitazomana toerana ve fa kare ny fitadiavana reo toerana ny ady la politikenareo aza ataony vahoaka ny victime an'izay zavatra zay. Moa fampiresaka mpitondra fanjakana zay iantso ny filohan'ny republika prime ministre dia andray zay ministre zay mbola hotindreo ko atoato ny gouvernement hiaraka iona miaraka amin'ireo vahoaka satria ireo vahoaka reo zany tena tiana iona miaraka amin'izareo satria ireo ny tena victime fa rehefa tonga taty aminay fitarenana tsy maintsy mandray andraikitra ny afarisiny RNDC. Nambaran'ireo mponina izay tonga nila vonjy tamin'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona moa fa ampahany kely tamin'ny tany-mpanjakana izay efa nomena ny vahiny no nametrahan'izy ireo ny toeram-ponenany izay noeritreretin'izy ireo fa efa andalana ny fikarakarana ny taratasy momba izany tany izany rehefa nahazo fahazoana lalàna fampidirana rano sy jiro avy amin'ny ministry ny fambolena izy ireo. Atairana nefa nahazo ny vahoaka rehefa tonga teny an-toerana ny mpandravany trano.